Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa ry zareo mpiara-miasa eto anivon'ny Vondrona TV Plus Madagasikara ihany avy amin'ny departementan'ny famokarana miarahaba ny Israel sy Nandriana tonga soa eto amin'ny plateau. Ya miarahaba anareo minadà dia misaotra betsaka mandray amin'ity alina ity miarahaba ny mpijery rehetra ihany koa. Miarahaba anareo minadà dia miarahaba ny any an-tokantrano rehetra ihany koa. Hitra amin'ny andiany fadimy ny petit chef amin'ity manao sy manahoana izay andiany fadimy izay. Petit chef en duo ny anarany amin'ity 5 ity. Zany hoe fifaninanana mikarakara sakafo aloha zany petit chef raha toa ka fitinina amintsika dia ny ampiavaka an'ity andiany ity dia ankizy anankiroa arak'izay tenenina zay hoe en duo. Ankizy anankiroa zany no asaina handray anjara handrafitra ekipa anankiray. Ireo ankizy anankiroa ireo mety hoe mpinamana, mety hoe mpiray tampo an-trano, cousin cousine araka ny efa nambarana andrianina foana moa tao anatin'ireny dokam-barotra nolazaina ireny. Dia amafisina zany eto ny fanentanana sy ny antso ho an'ireo maniry handray anjara satria ireo ankizy anankiroa izay soratra anaran'ireo dia ho jerena akaiky ny fiarahany ao anatin'izay fikarakarana sakafo izay rehefa tena raikitra ilay fisoratana anarana satria misy manontany hoe raha misy ankizy anankiray mazoto be aty aminay mety misy ankizy hafa ve ihany dia ny tena tsara nefany ankizy efa tena mifankafantatra satria jerena izay fiarahana miara milalao, miara mifaninana, miara mikarakara sakafo izay dia sady ho azon'izy roa ireo ihany koa ilay loka goavana ilay izy raha amin'ny taonan'izany ankizy hoe 5 hatramin'ny 12, 13 taona izany ao anatin'ilay hoe petit chef en duo. Misy kritera manokana ve hoe ifantenana an'ireo mpandray anjara? Ny kritera tena hoe takinao anatin'ilay izy ngamba dia 5 ka hatramin'ny 12 taona ny ankizy tena tadiavina ao anatin'ity petit chef en duo andiany fahadimy taona 20 sy 20 ity. Dia ao anatin'izay indrindra efa misokatra amin'izao ny fisoratana anarana ny ray aman-dreny indrindra ny tena andefasana fanentanana hoe afaka tonga mivantana aty amin'ny foiben'ny TV Plus Madagasikara ianareo manomboka izao misoratra ny anaran'ilay ankizy anankiroa araka ny tenen'i Israel teo ary ihany koa misy ny karazana ataontsika hoe condition kely na hoe fepetra tsara ho fantatra ray aman-dreny mety ho lalaovan'ny ankizy mandritra n'izay dingana rehetra lalaovana ao anatin'ny petit chef. Efa natsitika nandrianina teo ihany mikasika ny hoe fisoratana anarana fa manoana izany amin'ny ankapobeny ny hoe fandaram-potoana rehetra sy ny fipetrapetraka ity petit chef andiany fahadimy ity. Zay tokoa satria ny ankizy zao anatin'ny hoe mianatra manantanina ny fiomanana rehetra ao anatin'ny examen sy ny sisa dia napetraka mihitsy hoe sabotsy sy alahady no anaovana an'izay fifaninanana petit chef izay eny Ivato no anaovana azy zany hoe efa misy fitaovana efa milamina dia mety mitondra ny pitsopitsony izay efa mahazatra fotsiny ny ireo ray aman-dreny na ireo ankizy hifaninana ankoatr'izay ihany koa ny akora moa zany dia ny TV Plus no miantoka azy ao anatin'ny lalao misy efa budget omena dia hoe tsy mahazo mihoatra ny ity dia efa iny zany eny amina tsena ataontsika hoe mba manome vahana indraintsika amin'izao any amin'ilay gasigasy tsinitsika io dia manome vahana eny amin'ny tsena gasy sika ny metsena dia budget ohatran'izao no omen'ny TV Plus eo anatin'izay dia fa 5 sy 9 ny volana novembre ho avy izao zany hoe efa tena tombotra izay dia sabotsy sy alahady aorianan'izay ihany koa ho an'ny vagy manaraka zany ao anatin'izay petit chef 5 sy 20 en duo ho ana zaza roa izay. Fotoanan'ny fanentanana ry izao mahakasika an'izay fandarana petit chef izay. Fanentanana ngamba dia tonga avy anareo ray aman-dreny mafisina hatrany ihany koa fa maimaimpona ny fisoratana anarana ao an'ity petit chef taona 5 sy 20 ity na ilay hoe petit chef en duo ka noho izany aza misalasala tsony raha ohatra ka misy izay fisalasalana izay ho antsika rehetra ny atokantrano fa tonga avy manantony aty amin'ny foiben'ny TV Plus Madagasikara hivanja Ambohitsoa na raha sendra ka misy tsy fahafahana dia azonareo atao ny mandefa hafatra amin'ny alalan'ny WhatsApp amin'ny alalan'ny laharana hoe 033 83 815 12 dia ao anatin'izay ihany koa nareo afaka misoratra anarana raha tena ka sendra tsy afaka mandalo aty amin'ny TV Plus.
dia isaorantsika nandrianina sy Israel nyvahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao nitondra izay fanazavana mikasika ny petit chef izay mbola ito ihany moa zany fanentanana maro isan-karazany mikasika an'izay sy ny fampahafantarana maro fa dia izay aloha no mahakasika an'izay ho an'ny androany misaotra anareo.